Eo amin'ny tontolon'ny fandrarana kosa nandeha ho topatsika maso Nampiaka-peo ny tompon'andraikitra avy eo anivon'ny Savonnerie Tropicale izay miampanga ny hetraketraka amin'ny mianjady amin'ny indostria malagasy. Voalazan'izy ireo nandritra ny fihaonana tamin'ny mpampalala vaovao izay nitanterana ny tolakandro teo teny amin'ny la résidence ankerana fa tsy misy ny famonjena ny indostria malagasy izay tandindomindoza amin'izao fotoana izao. Tsy mitady tombontsoa manokana fa mitaky ny zony ny Savonnerie Tropicale izay indostria malagasy. Misedra olana ny indostria malagasy raha ny voalaza nandritry ny fihaonana tamin'ny mpampalala vaovao no tanterana ny tolakandro teo teny amin'ny la résidence ankerana. Ny flotale generaln'izany orinasa izany dia miampanga ny fitobaky ny entana avy any ivelany izay tsy voatery anaraka ny fenitra takiana, ny fanjakan'ny kolikoly, ny tsy famonjena ny indostria izay tanidomindoza ary ny tsy fisiany arofanina natao manoloana ny fanalalahana ny tsena. Intoboky ny fikatsoan'ny industria malagasy ohatran'ny Savonnerie Tropicale amin'ny fotoana izao, ny antony dia ny fanomezana bahana nefa vita any ivelany. Tadidinareo reny antso sy fanainganana efa nataonana ireny momba an'ilay indrindra momba an'ilay hoe modillon de savon io averitra eto hoe tapatapaka savony efa vita avy any ivelany. Ireo modillon importé ireo molen'ireo ataontsika hoe pseudo savony satria tsy mba mokatra savony izy fa mivarotra savony vita avy any ivelany fotsiny raha tena hoe fitinina ilay izy. Ireo no nomena bahana amin'izao fotoana izao amin'ny lalàna loi de finance 2012 sy 2013. Io zavatra io dia mazava ho azy fa manome bahana ny savony efa vita avy any ivelany satria tsy lafo kokoa izy, tsy manana ataontsika hoe fanodinana akora fototra ohatranay manafatra menaka, manafatra sody kaostika, manafatra sira. Tsy mitovy ny mpanao savony arofomba ohatranay ireo pseudo savony ireo ka mahazo bahana izy avy zao satria ny savony tsy lafo kokoa ny savony vokarinay ka mikatso ny varotra mikatso ka ny famokaranay amin'izao fotoana izao miato ny asa. Nanamafy izy ireo fa dradradradraina foana ny hoe fitiavan-tanindrazana, ambom-pirenena sy fiandranam-pirenena eo amin'ny sehatra politika, nefa tsy hita taratra izany eo amin'ny sehatra ara-toekarena. Ny fanatontolona no entina manazava ny fanalalahan'ny varotra amin'ireo vokatra avy any ivelany raha ny voalaza, nefa manjaka ihany koa ny resaka komision. Manainga ireo mpanjifa malagasy anohana ny vokatra vita eto an-toerana koa moa ny Savonnerie Tropicale.